Manoloana ny fihetsiketsehana izay tarihiny Gen Z amin'izao ankehitriny izao izay fantatra mazava tsara fa hihafana izany fihetsiketsehana izany amin'ity androandroany ity araky ny daty izay ifanomen'izy ireo dia androany no hanaovan'izy ireo an'izay toy ny fihetsiketsehana izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba honina mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araky n'izay efa natsibiko zay dia ny mahakasika ny tolona izay ataon'ny génération Z no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Mafana dia mafana ity tolona ity amin'izao ankehitriny izao satria taoriny nahafatesan'ny mpianatra tany Antsiranana dia vao may niakatra ny afo ary vao may mahamay ny tanàna ao anatin'izay hetsika izay ataon'ny mpianatra izay satria samy nalahelo avokoa ireo mpianatra rehetra ireo noho izy ireo samy mpianatra ary samy olombelona izay mitafy famandra fa dia nahoana no mifamono tahaka an'izao izy ireo hatrany. Manome tsy tanteraka ny mpitandro filaminana ireo mpianatra ireo amin'izao ankehitriny izao noho iny tifitra izay nataon'ny mpitandro filaminana tany Diego iny ka nahafatesana mpianatra ny université izay manao hetsika ampilaminana nefa dia tifitra basy ny setrin'izay ary iny mo namoy ain'iny ilay mpianatra taorian'izay tifitra nahazo azy zay. Raha toaka tifitra lacrymogène sy ny balakaoutchouc no nataon'ireo mpitandro filaminana tamin'ny voalohany dia tampotampoka teo dia nahitana an'izay tifitra tamina basy tamina balle réelle izay ka nahafaty ireo olona roa tany Diego tany ary nahafatesan'olona ihany koa moa izany tamin'ny faritra hafa toy ny Mahajanga, Toliara ary indrindra fa tao Antananarivo renivohitra tao dia tena maro ny maty vokatrin'izay fifanjevona sy ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana izay. Na dia teo aza nefa n'izay fahafatesan'ny mpianatra tany amin'ny université ny Diego izay dia tsy nampihemitra ireo mpianatra izany rehetra izany fa vao may nahamafy ny amam-pon'izy ireo hanao an'izay fitokonana izay ary mbola mipetraka foana ny vina sy ny antony izay ijoroan'izy ireo ao anatin'ity fitokonana ity dia ny hoe fanovana rafitra sy ny fiadivana amin'ny tsirariny satria efa ela loatra no nangina ary efa ela loatra ihany koa no nandefitra tao anatin'izay rehetra izay ho izy ireo hatrany. Ao anatin'izay fihetsiketsehana izay dia nanao fihetsiketsehana ihany koa ny diaspora malagasy tao Paris tao ary takin'izy ireo ihany koa ny fialan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina tsy filoha Rano Sorabaventy izay noentin'izy ireo tany Paris tany tamin'iny androny omaly iny hatrany. Tsy ekena ny herisetra ho izy ireo fa tena mafy ny ainan'ny vahoaka malagasy. Ao anatin'izay araky ny fanambarana izay nataon'ny mpianatry ny université manerana ny Madagasikara sy ny génération Z dia miantso ny rehetra manerana ny nosy izy ireo mba hiara-dalana amin'ny hetsika mainty izay ataon'ireo tanora ireo amin'ity androandroany 7 septambra ity mba ho fisaonana satria efa resy ny firenena. Takin'izy ireo ny fametrahampialan'ny gouvernemanta sy ny raha fitondrana izay hita fa tsy mahavahan'ny olana tao anatin'ny taona maro. Tsy mila fampiresahana amin'ny mpitondra izay efa mamono namanay zahay ho izy ireo hatrany tao anatin'izay fanambarana izay nataon'izy ireo zay. Tsy resaka amin'ny filoha Andry Rajoelina lehibe ny tafika sady mamono no mitazona ny namanay ireo mpianatry ny université manerana ny nosy raha ny nambarany solotena ny eveny Ankatso hatrany tao anatin'izay fanambarana izay nataon'ny reto génération Z direto. Raha hiresaka izahay dia any amin'ny anteny miram-pirenena no miresaka ho izy ireo hatrany. Manohana ny tolona izay ataon'ny tanora ihany koa ny diaspora malagasy tany Marsay tany. Tsy misy ny mpitandro filaminana izay manaparitaka amina bomban'andranomaso sy fampiasana basy ny azy ireo ny hetsika fa dia hetsika ampilaminana tsotra zao. Ry zareo génération Z malagasy ao Anosy Maurice kosa dia manohana ny hetsika antanandroa ihany koa ao anatin'ity fihetsiketsehana izay fangatahana fanovana ity. Ireo diaspora malagasy marobe ao Bayern Munich Allemagne ihany koa dia miombom-po ary manohana ny tolona izay ataon'ireo tanora ao Madagasikara ao. Tao anatiny izay fanambarana génération Z zay dia nipoitra tampoka ny génération Z
izay andian'ny tanora milaza fa solotenan'ny mpianatra avy amin'ny faritany 13 no nanao farambarana manameloka Génération Z Madagasikara izay lazain'izy ireo fa mpanakorotana sy mpandrobo. Taorian'ny fihetsiketsehana izay nataon'ny filoha no nipoitra tampoka ireto andian'ny tanora tao mihaino manjery ankaiky ny fitondrana ireto. Milaza fa miandry am-pitonina ny fampiresahana amin'ny filoham-pirenena ireto Génération Z ireto. Midika izany fa ao anatin'izao fihetsiketsehana izao dia misy ireo karazan'olona izay tena mpikaramanady ao anatin'izy ity, izay miezaka manakorotana moa ny sasany fa ny sasany kosa dia voakarama andeha hamono afo. Ka io indrindra no mahasarotra an'ity fihetsiketsehan'ny mpianatra ity amin'izao fotoana izao na dia hita fa tena tezitra sy sorena aza ny voaka malagasy rehetra sy ireo mpianatra izay manao fihetsiketsehana dia manano sarotra ihany raha toa ka izany fangatahan'ireo mpianatra rehetra sy izay fanirian'ireo malagasy maronisa ny amin'ny hoe fitsaharany filoham-pirenena amin'ny asany ary ny andrasana an'izay fametrahampialana izay. Toa tsy ho isy izany zavatra izany raha ny toe-javatra misy amin'izao no dinihana lalina sy jerena ankaiky satria toa mihamafy hatrany ny fiambenana izay ataon'ireo mpitandro ny filaminana izay miaro fatratra ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao tsy iza moa ireo mpitandro filaminana izay tena miaro fatratra an'izay fitondrana izay fa ny gendarmeria izay tena manao aintso zavatra mihitsiny miezaka manakana ny hetsika etsiroa ary miezaka ihany koa manaparitaka anizaniza izay mitangorongorona ao anatin'izay grevy izay fa satria izay raha teo moa no tena imatematesan'izy ireo amin'izao ankehitriny izao mba tsy hampirodana an'izao fitondrana izay mijoro izao. Fa etsy andaniny kosa dia tsy anaiky lembenana ireo mpianatra manerana ny nosy ao anatin'izay hetsika izay ataon'izy ireo zay fa tsy maintsy tonga hatramin'ny farany ho izy ireo ity hetsika izay efa natomboka ity ary tsy anaiky izy ireo raha tsy tanteraka ireo fangatahan'izy ireo rehetra ireo ary manome 27 ny fitoram-panjakana izy ireo hamahana an'izay olana rehetra izay ary hamalina an'izay rehetra fangatahana izay nataon'izy ireo zay fa raha tsy zany no misy dia asangambany zavatra mety iseho na ihany koa mety hitranga ao Madagasikara ao ary maro sahady ny olona izay tena manahy mafy amin'izao fotoana izao raha toa ka tena mipoaka faraky n'izay mafy ity hetsika izay ataon'ny mpianatra ity mety ho maromaro ihany ray ny faty olona sy ho maro ihany koa ny zavatra simba sy ireo izay lasibatra ao anatin'izay fihetsiketsehana mahery vaika izay ka mety ho hiafara amin'ny fanonganam-panjakana ihany ny zava-misy ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao raha toa ka tsy voafehy. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboka laza tomboky vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny vidéo antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tomboky laza tomboky vavy makasitraka dia mirary soa.